Tsy dia nahitana fiakarana firy ny vidin'entana ilaina andavanandro eny an-tsena nandritra ny volana martsa lasa teo. Raha toa ka 2,000 ny vidin'ny kilao ny vary farany ambany ary 203 ny farany ambony tamin'ny volana febroary lasa teo dia mbola mijanona ho toy izay ihany ny vidiny. Toy izay ihany koa ny menaka mbola 509 ihany no vidin'ny farany ambany. Ny siramamy no nahitana fiakarany kely satria raha toa ka 702 ny vidiny iray kilao farany ambany ary 3,000 ny farany ambony ny volana febroary dia efa tafiakatra 3,000 hatramin'ny 203 izany ankehitriny. Na dia manakaiky ny fetin'ny Paka zany eto Madagasikara dia somary nahitana fidinana nandritra ny volana martsa iny ny vidin'ny atody. Lasa 500 ny vidin'ny ambony indrindra raha toa ka 700 izany teo aloha. Mijanona ho 500 ihany koa ny vidin'ny farany ambany.